Aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny teny ity ry havana dia arak'izay hitantsika eo amin'ny Mpanjaka voalohany toko fahavalo ambin'ny folo andinin'ny faraka amby roapolo ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo. Mpanjaka voalohany toko fahavalo ambin'ny folo andinin'ny faraka amby roapolo ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ary dia nankeo amin'ny olona rehetra Eli ka nanao hoe mandra-pahoviana ny rosaina ianareo. Raha Jehovah no Andriamanitra manara azy, fa raha Bala kosa dia manara azy, fa ny olona tsy namaly azy akory. Dia hoy Eli tamin'ny olona, izao dia izao rery ihany no sisa amin'ny mpaminan'i Jehovah, fa ny mpaminan'i Bala kosa dia 500 lahy. Kaoka ireo no hanome vatotr'ombilahy 2 ho antsika, ary aoka izy no ifidy ny iray ho azy, dia andrasa azy ka metraka azy eo ambonin'ny kitay hazo, nefa tsy asiana afo ao. Ary izao koa hanamboatra ny iray ka metraka azy eo ambonin'ny kitay hazo, nefa tsy asiana afo ao. Ary miantsoa ny anaran'ny Andriamanitra roa ianareo, ary izao kosa iantso ny anaran'i Jehovah, koa izay Andriamanitra mamaly amin'ny afo, dia aoka izy no Andriamanitra. Ary ny olona rehetra namaly hoe marina izany teny izany. Ary hoy Eli tamin'ireo mpaminan'ny Bala, mifidiana vatotr'ombilahy iray ho anareo, ka dia manamboara aloha ianareo satria ianareo ny maro. Ary miantsoa ny anaran'ny Andriamanitra reo, nefa aza asiana afo ao. Dia nahaka ny vatotr'ombilahy izay nomeny azy ireo ka nanamboatra azy, dia niantso ny anaran'ny Bala hatramin'ny maraina ka mandra-pitaotao vonan'ny andro. Ary nanao hoe ry Bala henoy zahay kanjo, tsy nisy nanohina na namaly akory, ary ninjakinjaka tamin'ny altara izay nataony izy. Ary no nitaotao vonana ny andro, dia nanesoeso azy Eli ka nanao hoe miantsoa mafy ihany, fa Andriamanitra izy, angamba sondrindresaka izy na miavela na misy nalehany na matory angah izy ka tsy maintsy ho foazina. Dia niantsoa mafy indray ireo sady nitetika ny tenany araka ny fanaony amin'ny sabatra sy ny lefina mandra-pahalodra tamin'ny tenany. Ary na dia efa nitsidika aza ny andro, dia mbola naminany any izy hatramin'ny fotoana ny fanatitra riva, nefa tsy nisy nanohina na namaly na niaino azy akory. Ary hoy Eli tamin'ny olona rehetra, manatona ary. Dia nanatona azy ny olona rehetra, ary Eli nanamboatra ny altaran'i Jehovah izay efa rava ka naka vato 12 araka ny isan'ny firenen'ny zanak' Jakoba, izay niavian'ilay tenin'i Jehovah hoe Israely no ho anareo, no hanaranao. Ary izany vato izany dia nataony altara ho an'ny anaran'i Jehovah, ary nanao ady kely manodidina ny altara koa izy, izay mifafy voan-javatra indroa famarana. Ary nandahatra ny kitay hazo izy, dia nandrasa ny vatotr'ombilahy ka nametraka azy teo ambonin'ny kitay hazo, dia nanao hoe feno rano ny siny efatra ka ahidino amin'ny fanatitra dorana sy amin'ny kitay hazo. Dia hoy koa izy ataovy indray izany, dia nataony indray. Ary hoy koa izy ataovy indray koa izany, ary dia nataony indray koa. Ary ny rano ny korotsaka nanodidina ny altara ka no fenoany rano koa ny ady kely. Ary noho tamin'ny fotoana ny fanatitra riva, dia nanatona Eli mpaminany ka nanao hoe Jehovah, Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Israely, aoka ho fantatra an'io fa ianao no Andriamanitra amin'ny Israely, ary izao no mpanomponao. Ary araka ny teninao no efa nanaovana izao zavatra izao. Miaino ahy Jehovah, mba ahafantarany reto olona ireto fa ianao Jehovah no Andriamanitra, ary ianao no mampiverina ny fony indray. Dia latsaka ny afin'i Jehovah ka nandevina ny fanatitra dorana sy ny kitay hazo ary ny vato ary ny vovoka, sady nandritra ny rano teo amin'ny ady kely. Ary raha nahita izany ny olona rehetra, dia ninkohoka ka nanao hoe Jehovah, izy no Andriamanitra, Jehovah, izy no Andriamanitra. Amen. Araka izany ravana dia ny ady izay ny fanandrinan'ny Eli tamin'ireo mpaminan'ny Bala teo amin'ny tendrombohitra Karmela, izany no azontsika amintinana izy ampahatsoratra masina izay noraisintsika izao. Ary famarinana telo ry havana no azontsika tsoahana avy amin'izany. Ka ny famarinana voalohany izay hitantsika eto dia izao hoe mandra-paharoviana
no irosaina am' Jehova sy bala ianareo hoy Eli tamin'ny Israely. Mandra-pahoviana no irosaina am' Jehova sy bala ianareo hoy Eli tamin'ny Israely. Hitantsika izany amin'ny andininy faraka amin'ny 20 raha verina vakina tozy manao hoe nakeo amin'ny olona rehetra Eli ka nanao hoe mandra-pahoviana no irosaina ianareo. Raha Jehova no Andriamanitra manara azy, raha bala kosa dia manara azy. Eto ravantsika dia mahita tantara mahavariana. I Elia dia mpaminany Jehova izy izay nirahan'Andriamanitra ho any amin'ny fanjakan'ny Israely, ilay fanjakana avaratra zany. Ary dia io fanjakana io tamin'ny amin'ny 237 talohan'i Jesosy Kristy zany, taona talohan'i Jesosy Kristy zany no teraka io fanjakana io satria nizara romako ny fanjakana taorinan'ny Solomona. Ka nisy zany ny fanjakana atsimo izay antsoina hoe Israely ihany ary ny fanjakana avaratra izay antsoina kosa hoe Joda. Ka ity fanjakana atsimo ity dia tsisy tepolo tao ary tena nanompo sampy. Nanomboka tamin'i Jeroboama zany dia nanompo sampy. Dia nisy mpanjaka maromaro ny fandimby. Ka ity hoe Ahaba ity dia efa mpanjaka 7 ary 80 taona taorinan'ilay fizarana ho roa zany. 80 taona zany hoe tany ho any amin'ny 700 taona talohan'i Jesosy Kristy zany no mitrango izao tantara izao. Dia tamin'izany fotoana zany Ahaba no mpanjaka zany ary nanana vady izy antsoina hoe Jezebela. Io vehivavy io dia olona Fenisiana zany hoe Jentilisa izy io. Ary dia bala no Andriamanitra ny tomponindreo dia nampidiry ny tanteraka tao anatin'izany fanompoana mibala zany mihitsy ny vahoakan'ny Israely. Ary tsy vitan'izany ihany fa novonoiny ity vehivavy ity daholo koa ny mpaminany bala dia nitsoaka nandositra daholo. Dia io zao Eli miteny hoe za dia za sisa ozy izy ny velona amin'ny mpaminan'ny Jehova fa ina Eli koa raha ny afa nandositra satria tena mafy be mihitsy ny fanenjehana nataon'ity vehivavy ity fa dia hoe bala no tompona zany. Tao anatin'izany anefa ny olona dia somary mbola mirorosaina zany le olona hoe tena bala ve Jehova ve tsy hitan'le olona tsony satria mbola vao 80 taona moa zany. Ary tena hoe sahiran-tsaina zany olona iza le tena Andriamanitra. Dia ny zava-nisy koa dia mety misy olona zany sady manompo ny bala izy manompo an'Andriamanitra. Zany hoe manao tandroa. Ka le milambara eo tena ahoana mandra-paharoviana no mirorosaina ianareo. Zany hoe sahiran-tsaina misalasala zany le olona. Tsy fantatry le olona tsony iza ny tena Andriamanitra. Iza ny tena Andriamanitra. Ary zany na tonga ny Eli eto manambara amin'izareo hoe misafidiana nareo izy izy. Rehefa Jehova no Andriamanitra dia manara azy. Rehefa Eli rehefa ibala dia manara azy. Fa tsy mety ilay mirorosaina. Tsy mety ilay manao tandroa. Tsy mety le hoe sady manompo ny atsy manompo ny roa. Zay zany ity afatra izay ambara ety. Ka inona moa ry havana ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany. Hatramin'izao ry havana dia mbola tena be dia be mihitsy ity hoe manao tandroa ity. Ary tena mampalahelo tena mampalahelo. Indraindray misy ane olona anala sepeny zanany alahady mandeha mivavaka sabotsy mialohany iny nefany entiny mandeha makany midoany le za-mpandrona any. Zany le hoe manao tandroa. Zany hoe rehefa tsy anampy ve ny anankiray tsy anampy ny anankiray fa dia atao aloha le anankiroa. Tsy mety zany Ary be dia be ny olona ny marary dia mivavaka maka-piandry fa avy eo koa misy zavatra kotompona dia angalana fiarovana dia angalana hery dia angalana fanasitranana dia entina makary entina makatsy. Izany ilay endrika hoe manao tandroa. Izany ilay ambara hoe mirorosaina. Tsy tena mifantoka tanteraka amin'Andriamanitra fa mbola mandeha koa makary. Voandroany mihitsy aravana nisy olona nandefa afatra tamiko. Mety fe ozy izy fa misy rojo volamena very tsy hitako. Hatramin'izay ozy rehefa misy zavatra very dia mivavaka foana dia hita. Fa tena le rojo volamena ozy tsy nety hita mihitsy dia misy olona miteny hoe ary misy olona mahay mahita zavatra very afaka mandeha makany avy eo izy. Mirorosaina ny dikan'izany. Mbola tsy tena mahatoky an'Andriamanitra. Fa mbola lasa ihany makary. Ary be dia be ny olona manao trano na manao fasana dia mbola maka-panandro maka-omby azy mandeha miskidy manao zavatra samihafa zay vao manangana. Ka ity tenin'Andriamanitra ity dia tena mametraka safidy tsara mihitsy. Hoe fidio zay hotomponao tahaka ny nataon'i Josoa. Rehefa Andriamanitra no tompoana dia Andriamanitra. Rehefa ny Andriamanitra ny Kananita sy ny Etita sy ny Evita dia ireo tomponao izy fa aza manao tandroa. Tsy mety ny manao tandroa ry havana.
tsy mety ny manao tandro mila misafidytsika ary jesosy kristy dia nisy fotoana koa tateoriana nanambarana zany tsy afaka manompo an'andriamanitra sy mamony ianareo izy fa tsisy olona afaka hanompo tompo zany fa nanankiray ho alany ary ny anankiray mety ho tiany be deaibe koa manko ny sampy amin'izao fotoana izao ny vola ny fahefana ny filana sy ny fitsangatsangana indraindray tena lasa zavatra tompony olona mihitsy reny lasa hoe tena manana toeran'andriamanitra kely mihitsy dia tsy maintsy misafidy ianao na ianao anompony jesosy na ianao anompony vola rehefa ny vola reny tompon'ny olona dia izao hoe tsisy raharainy izay sitrapony jesosy fa zay teneny vola ihany na zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra ary rehefa ny fahefana ny tompon'ny olona dia izay zavatra azahoana ny fahefana io ihany fa tsisy raharaina izay sitrapony jesosy rehefa ny fijangajangana ny nataon'ny olona tompony a dia tsisy raharainy izay teniny jesosy kristy fa io ihany ary fotoana zao ry havana fotoana zao andraisantsika fanapa-kevitra marina na Jehova na zavatra hafa fa rehefa tena manompo an'andriamanitra dia hitompoy amin'ny fahamarinana sy amin'ny fahitsena izy fa tsy mety ny manompo tomporoka sady atao ihany ny fivavahana no atao ihany koa ny fomban-drazana atao ihany zao no atao ihany koa zary tena mila manapa-kevitra tsika rehefa hivavaka dia hivavaka fa izany no tsy mampandroso ny firenena ary zany anie nahatonga ny haitany tamin'io fotoana io tratra ny mosarina tsiravina anie io tanàna io tamin'izany fotoana zany tratra ny mosarina tsiravina satria tezitr'andriamanitra inona no fanontaniana mipetraka amiko sy aminao dia izao mbola isan'izay manao tandrova ianao isan'izay mirorosaina ve ianao hoe tena mamaly vavaka ve andriamanitra sao dia mbola misy an'ity koa sao dia mba mety ihany koa ary ry mitaonanao ary havana mity an'io ity vodio zay ho tomponao aleo tena mifantoka fotsiny hoe za hifantoka amin'izao fanasitranana zao amin'i jesosy kristy rery ihany dia izay tsy mieritreritra zavatra hafa intsony fa mifantoka tanteraka amin'i jesosy kristy fa raha ohatra anao ka mbola hisababaka aza miantso mpiandry akory fa mandehana any aloha ary dia any dia ataovy ihany zay zavatra rehetra ataonao fa tsy mety io tsy mety io zany hoe misababaka zany tsy mety zany ryavana ary angatao mihitsy ny fanahy masina andresy lahatra atsika ao anatin'izany ny famarinana faharoa zay hitantsika tokoa nefa dia zao hoe tsy nahavita nandatsaka afo teo amin'ny fanatitra ro mpaminany bala 500 lahy tsy nahavita nandatsaka afo teo amin'ny fanatitra ro mpaminany bala 500 lahy hitantsika zany ny 2 ka hatramin'ny 7 etsika ravana dia mahita fa nanao fanamby zany Eli hoe zao satria natsony Eli ho amin'ny tendrombohitra anankiray manko ny olona dia teo koa ny mpanjaka Aba dia vahoaka be ny teo Eli moa efa fampitadiavana raha teo ihany fa tsy hitan'ireo mihitsiny fampitadiavana traizatraiza fa tsy hitany fa io mipotro io zany Eli satria nasiany Jehova hoe ndany ianao makany amin'ny Aba dia rehefa nandeha nakany izy dia natsony Aba hoe vorio daholo ny olona zay teo amin'ny tendrombohitra Karmela dia tonga teo amin'ny tendrombohitra Karmela teo ny olona dia ozy izy manao hoe ndana ozy izy atsovy daholo mpaminany bala 500 lahy dia asivy manamboatra alitara asiana kitay ao zany dia maka ombilahzy vatotr'ombilay dia anankiroa nareo mihitsy no misafidy an'ilay ombilay dia nanankiray alaiko dia nanankiray alainareo dia rasao dia apetrao ambony kitay dia atsoy ny Andriamanitra reo izy izy asivy mandatsaka afo eo raha mahavita dia za koa izy anao etsekilany dia ho atsoko ny Andriamanitra dia ho hitanareo fa andatsaka afo eo izy dia eo no ahitantsika hoe iza ny tena Andriamanitra toy izy ny hoe mety zany dia lasa tokoa ary reto mpaminany mibala reto fa naka kitay dia naka le ombilay dia nanompoka maraina ny antsoantso teo zany reo ny antsoantso teo hoe ribalo eno zahay mandra-patandro ny andro tsy nisy na inona tsisy afo ny latsaka avy eo dia nanompoka ninjakinjaka ozy izy nanompoka ninjakinjaka eraky ny tanàna teo zany reo asa mively amponga maninona natao mafy mihitsy zany ny zavatra zay natao ny olona tsy anana tsy mijery hoe inona ny zavatra hitrango eto androany fa tena manao adiny samy Andriamanitra ity naveo natsona mafy any satria ny rabirabiany Eli ko izy Andriamanitra reo nga mbola matory sao dia mbola lasa netsena sao dia mbola variana sao dia mbola miresaka atsoy mafy tena tsondro mafy tokoa le Andriamanitra teo zany le Andriamanitra bala tsy nisy ary tsy vitan'izay ara fa naka sabatra dia nidididiny ny tenany
na ohatrany nanovana ataony fanatitra mihitsy zany ny tena didididina mihitsy ny tenany mba hivoaka raha nandrasan'ny tenany teo reo fa tsy nisy efa tonga osa izy atramin'ny fotoanany fanatitra riva zany fotoanany fanatitra riva zany amin'ny 3 arivo zany hoe maraina hatramin'ny 3 ariva zany reo ny tabataba sy ny orakoraka sy ninjakinjaka sy nanao rehetrarehetra teo hatramina ny didiny tenany fa izao tsy nisy na inona na inona tsy nisy na inona na inona afa-baraka inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany tsy Andriamanitra riavany bala tsy Andriamanitra bala ary naseho any teo mihitsy fa tsy mahavita na inona na inona kory izy ary na dia izany nandatsakafo zany ary mba hoe ahafahana manome voninahitra ny reto mpanompony tsy vitany naneho fa tsy izy ary zany ny ravana efa niseho zany tany Egypte rehefa tonga Mosesy nanao bibilava dia mba nanao koa ny omby asy ny Farao fa nateliny ny an'ny Mosesy ny bibilava izay nataon'ireo avy eo koa rehefa nandeha ny loza voalohany rano lasa rà dia mba nanao koa reo dia nahavita fa ny zavatra tsy vitan'ireo dia nanova le rà ho lasa rano fa nanao rano ho lasa rà zany hoe vao mainka nampitombo an'le fahoriana ny vitany tonga koa ny loza faharoa ny sahona napiakatra ny sahona avy any anaty rano Andriamanitra mba napiakatra koa ireo zany hoe mahay manao mampiakatra izy fa rehefa tonga amin'izany hoe andravan'le sahona tsy vitany zany tonga tamin'ny loza fahatelo lalitra tsy vitany tsony tsy nahavita tsony izy fa ny anahana fotsiny amin'izay tsy nahavita inona inona tsony aseho an'Andriamanitra miharihary aza miady amin'Andriamanitra ravana aza mifaninana amin'Andriamanitra fa resy ary tany Madagasikara ravana dia efa nisy ny tantara zay tsy azontsika adinoana nitranga tamin'ny 727 tao Ambohimanarina nisy lehilahy antsoina hoe Ramiaramanana izay mpanapaka ny doany tao amin'ny Andrembodilova tena ny rehare fatratra izy ary nanao fiantsina ny antson'ny kristianina hoe avy fanandrina amiko zay Andriamanitra reo avy fanandrina amiko zay Andriamanitra reo zy izy rasana reo navoakany tamin'ny gazety zany fiantsina zany ary nalaza ny paritaka nerana Antananarivo vokatr' zany nisy lehilahy anankiray zay evanjelistra zay efa nifoazin'Andriamanitra antsoina hoe Dada Rajaofero rehefa nahita n'io fiantsina io izy miaraka tamina pastera dia nampivory ny kristianina tao Ambohimanarina tao amin'ilay fiangonana antsoina hoe Betafo Ambohimanarina ny 7 septambra dia nivavaka nanao alim-bavaka tao reo ary vahoaka feno ny trano dia tamin'io fotoana io nisy tsipika teny amin'ny lanitra dia ny ilan'le tsipika nazava ary ny ilan'ny maizikitroka dia io ny nahafantarana zareo fa ady ny aizina sy ny mazava ty atao ty ary io ny karazana confirmation avy amin'Andriamanitra satria tsy atonina le trano dia nifindra izy ny ampitsoniny ny 9 septambra nakany amin'ny toerana lehibebe kokoa dia nakany amin'ny fiangonana Anosy Vavaka Ambohimanarina dia rehefa nivavaka tao tray ireo dia marobe mihitsy ny olona zay tonga nivavaka nataony ira fiderana nataony fandroahana ny demoni asa sy fampahereza dia ny zavatra nahakaka dia zao nisetroka nivoaka avy teo amin'ny alitara tahaka n'ireny sahafa reny niakatra hitan'ny olona zany ary tena nahatonga ny olona maro ho resy lahatra ka vao mainka miamaro ny olona tonga tao ny 7 septambra vao mainka maro be ny olona tonga anatrika n'io fotoana io dia dorana ny ody teo tokotany-piangonana nalefa ny fiderana dia teo anatrehan'izany tetsekilany mba lasa koa le mpanompona Andrembodilova zany le Randriamiaramanana mba nanangona ny ekipany koa izy dia nitondra mpitsoka mozika nitondra ponga dia andeha ho any amin'ny doaniny Andrembodilova dia lasa teo koa reo nanao ny nataony tao kinanjo torana le Randriamiaramanana torana ary akoatran'izay le ombona katôsorona nitsoka dia nilefa koa ny mpitsoka mozika dia avy eo nisy mokoka be deaibe mihitsy nandrakotra le toeram-panasinana nandositra ny olona resy ny gagan'ny olona tao resy aza miady amin'Andriamanitra ry havana aza miady amin'Andriamanitra ary zany vanimpotoana zany vanimpotoana tsarovana mandrakakehitriny zany 7 8 9 septambra fotoana lehibe izay nanehoan'Andriamanitra ny heriny teto Antananarivo fa izy no Andriamanitra ary izy no Andriamanitra ka be deaibe ny ravana zavatra tsy ho vitan'ny Satana mitady fiainana any amin'ny Satana ve no tsy ahita fiainana any enao tsy afaka ny anome fiainana izy
fa fahafatesana no misy any ary indraindray aza raha manome kely fanasitrana izy fanasitranana izay mitondra ny olona ho any mifanatevozana lalina misy zavatra ambadika foana ny zavatra omeny fa tsy misy zavatra hoe fiainana tahaka ny any Jesosy Kristy zany. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary zany dia izao hoe anisan'izay mbola mitoky sy mino ve ianao an'ireny hery samihafa rehetrarehetra reny izay ivelan'Andriamanitra. Mitaonanao ary havana tsy mahavonjy zanahary tromba ozy izy tsy zanahary kalan'orazana tsy mahavita azy hialao daholo ireo sampisampy zanahary areo manampy. Zany anie ny iran'ny fifoazany tsy mahavonjy tsy mahavonjy ny zavatra samihafa ary havana, tsy mahavita hitondranao any an-danitra, tsy mahavita melany elokao, tsy hahavita ny mianao fiainana fa vao maika aza fangejana sy hitondranao any amin'ny fahantrana lalina fahasimbana tanteraka. Izany ny entiny, izany no ataony ka mitaonanao hiala tanteraka amin'izany raha mbola ao anatiny izany ianao. Ary tena ny fanahy masina ravy na nangato hoe fanahy masina te hiala omeo hera hialako amin'izao zavatra zao fa indraindray manko le pression amin'ny fiarahamonina, le fiarahamonina, fianakaviana, rafozana, vady izao reny indraindray ny lasa matanjaka be dia tsy vita ny olona mihitsy ny manary an'io fanompoan-tsampy io. Na dia fahitana azy fa tsy mamaly io, tsy mamaly vavaka io, tsy mitahy io fa vao maika mamotika ny fiainany. Fa anio vitanao zany raha fanahy masina no ankatahanao hery ijoroanao. Ary ny famarinana farany dia izao ny ankohoka ary ny aiky ny Israely fa Jehovah no Andriamanitra rehefa nahita ny afo ny latsaka avy any an-danitra. Ny ankohoka ary ny aiky ny Israely fa Jehovah no Andriamanitra rehefa nahita ny afo ny latsaka avy any an-danitra. Hitantsika izany amin'ny andininy 17 ka hatramin'ny andininy 9:30. Eto ravana dia mahita sika fa tonga amin'izay ary ny anjarany Elia. Zany nanomboka tamin'ny 3:00. Io amin'ny 3:00 io dia misy antony lehibe io satria io ny fotoana fanaovana sorona mantsy. Ary tamin'ny 3:00 koa no maty teo ambony hazo fijaliana Jesosy Kristy. Dia efa nisy altara teo amin'ny tendrombohitra Karmela io. Fa ny ravanindreo dia natsangany Elia ilay altara. Ary naka vato 20 izy. Dia ireo vato 20 ireo ny marika any amin'ny firenen'ny Israely 20 dia nataony teo ambony izay vato izay ny kitay afo dia napetraka teo ilay omby lahy izay efa nizarazaraina. Ary voakoatran'izay dia nasiany ady kely manodidina dia naka rano hoe ao tondra rano, tondrao rano ihany, tondrao rano ihany, tondrahana rano ilay fanatitra ilay kitay. Izany hoe raha ny tena marina tsy possible irehatra io satria va be rano be. Fa rehefa vita izay dia nivavaka Elia. Nivavaka izy tena angatoko hoe Jehovah Andriamanitra aseho eto anio fa ianao no Andriamanitra ny Israely ozy. Aroako fantatrao fa izao koa ny mpanomponao, izao dia mpanomponao izy. Araka ny teninao no anaovako an'izao zavatra izao, mianohana ianao tonga dia nilatsaka ny afo avy any an-danitra ary tsy le fanatitra ihany ny levina, levina ny kitay afo, levina hatramin'ilay vato, levina hatramin'ilay vato, ritra ny rano. Zany ny asan'Andriamanitra ry havana. Ary rehefa nahitan'izany reto olona reto dia tonga dia niankohaka. Zay vao vakivava hoe tena Jehovah no Andriamanitra, Jehovah no Andriamanitra. Inona ny lesona adika tsoahana avy amin'izany? Tena Jehovah no Andriamanitra ry havana ary tsy azo isalasalahana zany. Be dia be ny zavatra fahana manam-porofo maha-Andriamanitra tsara ny ho Andriamanitsika hoe jereo fotsiny raha miresaka tsika ny azo fijaliana. Iza moa no Andriamanitra eto ambonin'ny tany ka nomeny zanany lahy ho atao sorona zany mba hanavotana ny mpanaraka azy? Tsy isy anie hanao an'izany. Andriamanitra rery ihany nanao an'izany. Dia ilay Andriamanitra ny Israely izay ivavahantsika. Ary izany no mahatonga anazy miteny hoe raha mbola Andriamanitra tsisy tsara noho izany. Andriamanitra izy. Andriamanitra izy. Jereo anie ny lasanao dia ho hitanao ny asa izay nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao na ny oneny izany tanany sy maha-Andriamanitra zany. Mety tsy nisy afo tonga dia hitanao ny latsaka avy any an-danitra fa nisy herin'Andriamanitra be dia be nasehony teo amin'ny fiainanao. Na mijeny ianao sy ny tantanana ny fiainanao, nisy herin'Andriamanitra sy asan'Andriamanitra hitanao tamin'ny manodidina anao. Dia mbola hisalasala ihany ve tsika mandraka ankehitriny? Andeha ravana iankohaka andeha hanompo azy sika fa izy no Andriamanitra. Aza manao tahaka ny Tomasy i Tomasy dia tsy niteny hoe tompoko sy Andriamanitra, ratsy ny hoe zara tsy mahita ny masoko, zara tsy mitsapa ny tanako. Fa nataon'Andriamanitra nahita tokoa izy saingo Jesosy hoe nahita ianao dia mino izy fa sambatra izay tsy nahita nefa mino. Tsy voatery hahita afo milatsaka avy any an-danitra isika, vo afaka iankohaka sy ilaza hoe Jehovah no Andriamanitra.
fa am'izao ankehitriny zao na tsisy ninina hitantsika azy dia afaka hitendrika hoe Jehovah le nahazo zao tontolo zao n'Andriamanitra satria hitako ny fahatsarany sy ny fahalebiazany. Ny lanitra mitory ny voninahitrany, ny tany manambara ny fahendreny. Izy no Andriamanitra, Andriamanitra tsara izy ary Andriamanitra tsy miova. Andao iankohaka aminy sika, ankalaza azy sika ao anatin'ny tokantranonao ao. Izy no iankohofanao, izy no tomponao, atsoe mihitsy izy hiditra anatin'ny tokantranonao Andriamanitra. Ianao no Andriamanitra ity ankonana ity. Ianao no mena voninahitra ato. Ianao no ankalazany ato. Esory daholo izay Andriamanitra tsy izy rehetra eto anatinao ao. Raha misy zavatra avy any amin'ny Andriamanitra tsy izy ihany dia ento dorana. Na inona io na inona ry havana, na vato io na inona ento. Fa zany ny dikan'ity afo ity mandevona. Tsy akasitrahan'Andriamanitra izay zavatra rehetra tsy avy amin'Andriamanitra. Aoka ho levona zany, fa aoka izy rery ihany no tompona sy vavahantsika. Ny fanontaniana mipetraka amin'ny kosa aminao ary zany dia izao hoe miankohaka amin'Andriamanitra tokoa ve ianao ka manome voninahitra azy. Mitondra anao ary havana. Jehovah no Andriamanitra. Andao izy no ivavahana, andao izy no tompona. Andao anaiky isika. Ka na inona mitranga amin'ny fiainantsika dia anaikintsika hoe na inona mitranga, na inona miseho dia tsy miova ny finoko fa mbola Jehovah no Andriamanitra ary mbola izy no tompoko. Ka tsy ala aminy aho na inona mitondra na inona miseho amin'ny fiainako. Raha fitinina izay rehetra nambara teo zany dia hitantsika teo hoe mandra-paharoviana ny rorosaina amin'ny Jehovah sy Baly ianareo elita tamin'ny Israely. Mila misafidy tsy mahazo manao tandroy ravana fa tsy maintsy misafidy. Na ianao hanompo an'Andriamanitra na ianao hanompo sampy fa tsy miaraka izany. Tsy miaraka ny batisa sy ny fanandrona. Ary ny faharoa hitantsika teo koa hoe tsy nahavita nandatsaka afo tamin'ny fanatitra ro mpaminany ny bala 500 lahy. Be dia be ny zavatra tsy ho vitan'ny Satana. Mety misy ihany ny zavatra kely vitany fa tsy ho vitany mandrakizay mihitsy ny hanome anao ny fiainana mandrakizay sy ny hanome anao ny fiadanana. Satria tsisy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy. Teby tahotra ataony miaina ao anatin'ny ororo ianao isanandro raha manompo azy. Aleo manompo an'i Jesosy Kristy ravana, manana fiadanana sy fiainana ianao ao aminy. Ary ny farany dia hitantsika teo hoe niankohaka ary niaiky ny Israely fa Jehovah no Andriamanitra rehefa nahita ny afo nilatsaka avy tany an-danitra. Tsy voatery hita afo milatsaka avy any an-danitra isika fa izao azonao ataony miaiky hoe Andriamanitra ianao no Andriamanitra. N'Andriamanitra iray no voninahitra. Amen.